fa tsy maintsy ijerena vahaolana maro lafy ny famahana ny olandrandro ho any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ny gouverneur ny faritra Anosy. Jerena manokana ny mikasika ny ireo loharano ambaninytany ahafahana manampy ireo fomba famatsiana rano ny faritra Anosy iara-miasa amin'ireo manam-pahaizana ny resam-pirenena ny fanatanterahana izany amin'ny alalan'ny fanadihadiana ho atao tsy maintsy mifanindry andarana kosa ny fanomezana rano hosotrony ny mponina ny ao ny fambolena ary ny hoan'ny bibifiompy antohana ny fampandrosoana ho an'ny faritra atsimo Nosy araka ny fanazavana trano mampitiana Andriambololona Omegarana Evezona. Anisan'ireo tetikasa lehibe sy vahaolana ho famahana ny olany famatsiana rano amin'ny faritra atsimo Nosy ny fitrandrana ny renirano Nefao vao ny farany herinandro teo no nisy ny fijijihana ny asa atao any an-toerana no tanterahany Praiminisitra Tsay Christian tsy maintsy ametrahana paikady manokana nefa ny famahana ny olandrano araka ny fanazavana anisan'izany ny fijerena ireo fomba hafa ahafahana mamatsy rano ny mponina hojerena manokana ireo loharano ambanin'ny tany hoy ny gouverneur ny faritra Anosy iarana miasa amin'ny mpiara-miombonandrika iraisam-pirenena samihafa izany anisan'ireo hanome tanana amin'ny fanatanterahana ny fanadihadiana amin'ny faritra Anosy Etazonia sy ny fikambanana misahana amin'ny fitantanana toerana misy rano fisotro madio hatramin'ny 500 any an-toerana. Ny tanjona anatin'ity tetikasa ity dia ny hijerena hoe inona ny sedra ataon'ny ananan'ny rehetra amin'izay resaka rano izay aty amin'ny faritra atsimo. Inona koa ny toerana izay efa misy ny point d'eau na ny asa efa nisy momba ny rano na mandeha na tsy mandeha dia ao anatin'izay izay atao hoe inventaire izay. Hijereny fiara-miasa amin'ireo na ny partenaire local izay na ny international amin'ny fandrindrana ny données izay azo amin'ity resaka loharano ambanin'ny tany ity izay mahakasika ny resaka tontolo iainana koa hivitantsika ny fiovaovan'ny toetrandro dia manatsirika an'izay zava-dehibe izay. Andiniana mikasika ny fitrandrana ireo loharano ambanin'ny tany misy ny atrikasa tanterana ny taolaniaro iarana amin'ireo mpiara-miombonandroka malafa amin'ny sehatrin-drano fanadiovana ary fidiovana.